dia natsangana koa ianareo ho tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fitoromonana masina anaritra fanatipanaty hitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Aleluia! Koa dia natsangana koa ianareo. Zay zany le zava-dehibe raha vasanambary, tsy hoe Jesosy ihany teny nitsangana tamin'ny maty, fa ho an'ny olona mino fa napetrak'Andriamanitra taon'i Jesosy tena niara-maty tamin'i Jesosy, dia mahita kenitrio sika any mitopika andininy hafa hoe manao hoe ary raha niarana sangana tamin'ny Kristy ianareo dia manino izy? Zay no zavatra any ambony raha vasanambary. Zay no zavatra any ambony raha vasanambary. Zaho maty no zavatra mampikerikeritra nge raha vasanambary. Rehefa mikety aina miezaka manao dia ho vita amin'ny alalany tony asa fitorina itony izay anondrana tony fahalalam-drano. Misy olona raha vao maheno anao mikeny zavatra sahala am'izao matetika moa ny akala mandrany iny amin'ny arabe ny amin'ny ambony arabe any ambony otroany. Ankoatran'izay olona alianao any an-trano efa nanovan'ilo hoe any misy olombandiny. Raha vao misokatra fotiny avavanao dia misy olona kely niana manatona anao hoe ahoana tsara hoe zavatra nazainao teo zay le ohatra somary tara vao nahatratra nina ny andohady andretroany dia mihina mahafinaritra. Ary misy olona mahalasa saina zany zany zao manko ny zavatra mahagany. An'Andriamanitra tsika fo ihany moa maha-olombelona vao petra dia fo ny saina. Ny raha an'Andriamanitra eo mandana any amin'izao tontolo zao misy rino filazany tsara dia lasa mitory araka. Raha vao misokatra indray mandeha fotiny avavanao dia misy olona manasina. Ary misy nefa olona ialanao ny enina mila handoliana ao anatin'ny tokantranony. Misokatra ila fahambara sao dia nefa enizady ao. Dia lasa ny eritreritra mijery raha mijery an'ity teny eo ampetery ity dia andraso ange ny andininy fahasivy amin'ny vetera voalohany faharoa na resaka ny andininy fahasivy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fantakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny ahatsarana niantonareo hiala tamin'ny maitra ho amin'ny fahazavany mahagaga. Aleluia! Dia eo zany ny lasa saina hoe fa tsy anjaratsika no mifampisara. Ianao Andriamanitra ny mahalala. Zany ngamba sao dia efa tsy mba isany eo. Kanefa ho toy izao ny tiavin'Andriamanitra zao tontolo zao aloha iarian'izao no vatelo eka nefa misy tenena fa ianareo kosa taranaka voafidy. Dia mahita kenitrio anao any amin'izao na toko fahadimy ambin'ny folo milaza hoe tsy ianareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo. Misy angamba raha lasanabavy dia olona sanatry fa tsy anjara fa tsy anjaratsika menakava no hoe Andriamanitra ny mahalala fa sao dia olona fa tonga voafidin'Andriamanitra zany. Fa any amin'ny timiny tiany manko tsika dia mahaino zany mahavanty raha teny zao hoe ny tompo mahalala ny azy. Mampitombo voatra zany teny zany dia misy inona zany? Misy azy eo zany fa izy Andriamanitra ny mahalala. Tsika menakava matotonga amin'izao toerana sy laharana ny fampiasana za manko rehetra lahatra amin'ny fotony taiko rehetra fa tsy misy tonga fahatany amin'ny heviny sy ny nahaifony eto fa ason'Andriamanitra mihitsy satria raha tsy Andriamanitra ny asa alaivoatsarina alaivosary zay negeza zamitavezao fiangonana fa matanjaka be mamirapiratra be rehetra katedrale ry fiangonana dia raha tsy Andriamanitra re dia ilaka isikianao mity tamboninkely aty. Fa gatsy mety aminao ary afaraboatra ry, gatsy mety aminao ary andohalo ry, gatsy mety aminao ary amamakina timo ry. Mamirapiratra. Ary nay dia ny olona miakatra ty midineo ary dia olona mamirapiratra azanana va. Fa gatsy mety aminao ary dia inona kay nisafidiananao azao tamboninkely zao. Zany hoe ty tsy ahalasa saina ka eo mahalasa matoanao tonga amin'izao. Dia ho abosoko hoe no miresaka hoe tena lalana hitarian'Andriamanitra anao satria samy sakafo anao raha manendoany
lawan kabut, lawan tanin, lawan mama keratin, pasal dia tahu cakapuan nawa, sumtum. Zan matu garu selatori, age mantra natu bati jawab terus. Kasih letan bung. Nusa berdiri, faici cara kena dayung dia postuan tin surat pikir dia, nak cangkang aku yang narim wina ucang sana. Zaman nu bunuh yang ketam deso letan nu, sana cangkang yang ketam deso letan sana. Kati deso yang cangkang ketam nu, fanjul lami famak yang ketam deso, dengar cangkang yang ketam deso. Parabula benar kunu kalau Sengati sebidang tanggung yang perahu langan, ganding nainan, bina rasa kapun sasa yang cuma kue itu, terus masakan di dalam platform kita. Nyen yular kenuf dan harus tiga nanti. Inna ya jauh, awan ampun rapid. Macamnya macamnya. Di dalam mana yular kenuf jadi makna. Dia menyatakan sudah tak dari zaman kau nanti dia kalau sampai nanti Sabtu rekam nanti di Sabtu lah kita bangun di dalam ruangan. Sama kami sih dia sama apa? Perwan yulami manin ada pasang saya sendiri. Nawonnya nabila nanti mantau binai hari bersama sama itu. Tapi dia sosial mati serta mati. Kalau tangan aku ya dari zamir anak tangan tamak dia sosial nak tangan yang kata mungkin. Bautan panah atau kan masuk pada jalan apa terwana depan di tanah. Itulah sedang menghidupkan diri sahaja sebalar atau tu memang sana. Tahu sih. Pakai cita beli lama sana sana sebalar memang. Sudah apa? Kalau pula tu bayar terima terima pan tu. Aram yang kita Katolik itu dan jiran. Panter bicara jusinya ibu kuanian suko. Siapa kana siana tunanau tubuh. Banyak salah. Tapi jadi orang kami itu semua yang termar dalam pantai dia. Cengung. Arguaban dulu, raniam dofian doyan, fa nyaran atangara tamu cuy narim, fa matunga dua ya narim. Dia lagi bofin. Dia nak nyat, dia nak kita pamden, lain atau fanai masih ninu, pada bila kami mantap tawam ni, kanyara mati, nyara nari betam batisa, nyara tangan tamu semua. Zan masa beti bendi, sekarang Yesus, pas tanah itu ni, kita pakai levantan ini, hindan impasi. Pakai dia nak perumpamaan, nak lihat setujar kenduf, senari oleh sambil perumpamaan. Sehingga pakai, tap sana tahu lah, darah kumbel, dia tahu fasan, sumpah pakai sah. Tadi jumpa ina nazar, tadi tani bangun tadi lain. Lalu lain macam kadang kami serang curinya balik yang buka. Jadi pakai ina jangan balik cincin sudah berang yang ni uyono jenis sudah nanti benar yang dia lalan lagi yang dia pasarkan. Apa bulan negara kita sama dabu, lah sama nalar jalan dia jangan nanti kerja saat dia karangan merasa lalu. 4 tahun lagi, 4 tahun. Ini kan masih buka, tapi dia ngomong buat. Fancy lah sampai. Atau ulan yula, suwe ulayang yung tahu apa kita, apalagi yubi memagin kali ini. Dia tahu apa kita. Macam bala varian yang tak katakan di belah, itu kan bangsa mungkin. Cakap yang gua jadi semua sama tahu dah biasa. Batu mana tahu dah cikas kas. Mari tanam tu kawan jadi ini dia dah mata. Atau jalan dia lagi wah, dia dah beli ni. Macam zat yang macam tahu dah apa sih sana lawat jalan.
Hoan'ny olona manana fanantenana zany lalàna vava. Vita ny tantaran'ilay olona araky ny nofina le vonjesa atao fa mitsangana le tao miaraka mitsangana tamin'izany reo olona manana fanantenana. Anjarantsika zany lalàna vava manana zany finoana sy fanantenana ny olona zany. Tsy Jesosy ihany no mitsangana tamin'io fa niarana tsangana taminy koa ianareo ho trano fanahy. Satria olona araky ny nofo le maty voalohany napetraka tao amin'Jesosy. Ka hoan'ny olona mino an'izany lalàna zany ary zay no ananantsika fanantenana vaivay. Fa raha nanjaka ny fahafatesana noho ny fahadosoa ny Adama voalohany dia manan-kely maharitra manak'izay fitantanana maty satria Andriamanitra ny mahalany fitantanana maty. Fanjarako ny fanontaniana mipetraka zany mba niara-maty tamin'ny avedy niara-tsara dia mitondra inona eo amin'ny fiainako zany mitsanganany Jesosy tamin'ny maty zany. Fa tsy le hoe fetin'ny Pasika fotsiny hoe fetin'ny Pasika aneo anaty baiboly fa indrindra Pasika tsika zany baiboly tsy misy an'izany. Tsisy marodidi am-pako ao tsisy tendidi am-pako. Kanefa dia izany zavatra zany regny mananga tsy matanjaka be ho fananaovan'ny olona fa le hoe niarana tsangana tamin'ny Jesosy tsy fantatry ny olona zany tamantarana. Manaraka ny baiboly raha niara maty tamin'ny Kristy misy dia hiara velona amin'io. Raha maty niara maty tamin'ny Kristy dia hiaraka hitsangana amin'ny Kristy ihany. Noho izany lalàna vava dia azontsika atao tiatsika ihany fa ny kristianina manana finoana ny olona manatiny dia mivaivay eo zany fanantenana zany. Zany no ananany olona fanantenana amin'izany hoe namaky da niavana sy ny fianakaviana malala sy nendefo maro sy ny karazany Andriamanitra nanome ary ny olona manana toko sy fanantenana amin'izay zavatra na fanantenan'Andriamanitra izay io fahoriana io ange samy mangidy e. Ohatra hoe maty anaka ianao na maty havana ianao na maty vady indrindrandrindra ohatrany rahalany nainarezahako io mangidany zany fahoriana zany. Misy olona niteny tamina iaho ianao maty havana maty zany ka tozay raha io maty vady io lerana ratabe ohatra zao fa ahoana ianao no miteny an'izany. Raha io mandrery zany maty raha ka fito menadaza iapahafito malahelo mety koa ozy a zany miteny lerana fa raha vady kilo maty anary eny. Misy andarina zany fanaozavany fa raha fito menadaza hoe maty ny dadanena mamray apahafito malahelo raha ka zarako enadaza misy. Fa raha vady anary eny izy amikadiny ray manontolo anary eny. Ary dia miteo na mamanga eo misy tsara venatika olo vala makoan'io tena gavo raha be zany fanazavana zay le fanantenana mangidy da olo nge io fanantenana io fa kosa ity ny zavatra ambara hoan'ny olona tena ao zany na dia mitovy zao hoe da ny fahoriana entina tsy mitovy mivesatry ny fahorian'ny olona manana fanantenana sy ny fahorian'ny olona manana fanantenana tsy mitovy. Raha mihira zao le hira inona iny rano be mangeny eny ity zao tsy mitovy zao misy an'ity le rano be mangeny eny jiabona sy masomaso. Ahoana zany hoe tsy mitovy ny olona mandeha eny ambony lakana manana fivoy mbola azo viditena hoe alefako maty na alefako molo aletako mitody ry fa le very fivoy a eo na fa miandry rery valinany ho any mparantanazy tsy mitovy ny olona manana fanantenana sy ny olona tsy manana fanantenana. Ka io dia zava-dehibe ho an'ny olona manana fanantenana raha lasana vava. Ary zany no ananany kristianina rehetra tiatsika ihany fa ny kristianina mino manerana zao tontolo zao satria tahaka ny nananganan'Andriamanitra ny Kristy taminaty no ananganany zay olo soa amin'ny fotoan'izay raha ho azy iny zavona. Anjarako zasainareo raha lasana vava. Anjaratsika no misaina raha lasana vava. Anjaratsika ny mampiolona ny finoana sady milaza an'izany zavonke mba mivalaka ho amin'ny tena hoe zany tsy manana tombokina hoe fa inona manokana famondena manokana fa raha ray nalatsaka teo akazofidariana ananatsika fonona ny fanantenana dia raha ray manavozana. Andriamanitra ny fitiavana sy ny famondrafosy ny famelan-kely kanefa hitatsika ampiolona ny finoana ary ny zavatra kendreny satana mako dia tsotra be. Mazava be le baiboly milaza hoe zany tena voaloha karinareo sapany raha miray ihany kenareo ka miteny ao anatinareo miteny fidianga tao ka ny zavatra kendreny satana amintsika ny andrefasany io karazana alahelo fahantrana fahoriana sy fahaverezan-tsaina io tonga tsika mianakavy tikambatra satria isalasala ambahay zany Andriamanitra am'izao mbola ho ihany vidy avela ary aravelany anao takan'izao
Jadi kita dalam kerja batu mana iya kata sisa kamu dan memang kita cewek kadue ramsar kamju itu mai mana lagi nanti zan kene satana dirala kajim itu kunin dia pamusto anggon ya apa tidak yang jadi jadi loh ati yang zon tutur zon wai tanah reformi kane zaman dia itu kena sudah ikan hari zon tutur zon sudah tawana apa nuri kene kene nak arne paranti akan satu nasi papa kita kuida che dove chiedo quindi da mi lo to dico e pare ti da na de ni pata na amar da da ka de mara na kam nuna para te na da sana tika wa to wa ram tika